Sady miarabanao amin'ny alatsinainy faha 12 ny volana desambra ity. Ny rapisodiny famarinana an'io dia mitondra lohahevitra hoe ny teny ao amin'ny nofo. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny jaona toko voalohany 4:40 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'Andriamanitra sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Nisy fampianarana iray nataontsika teo aloha nanazavako taminao ny lehilahin'Andriamanitra fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Andriamanitra tao amin'ny nofo. Ny Baiboly ao amin'ny jaona toko voalohany 1 dia mampiseho amintsika zavatra maro momba ny hoe izy. Izao ny voalaza ao. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Hoy ny 4:40, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ny Baiboly teny anglisy dia diso ny fandikana azy, ary ny teny dia natao nofo. Fa amin'ny Baiboly teny malagasy kosa dia marina ny hoe ny teny dia tonga nofo. Jesosy Kristy no tenin'Andriamanitra tonga nofo. Mora ny manaiky fa Jesosy no teny velona, tonga nofo ny teny. Kanefa fantatrao ve fa izany ihany koa no marina mombanao. Hoy ny Baiboly, efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra mandrakizay. Petera 1:7 izany tenin'Andriamanitra izany. Nateraka indray ianao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay velona sy maharitra mandrakizay. Eritrereto izao, Jesosy Kristy no logôsin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra tonga nofo. Ankehitriny io teny io ihany izay tonga nofo no niteraka anao. Izay no mahatonga anao tenin'Andriamanitra ao amin'ny nofo. Nahatakatra izany Paoly ka niantso antsika hoe epistilin'i Kristy. Ny tenin'i Kristy, misy tenin'i Kristy manao hoe eny aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Koritiana 2:7 no ahitantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Avy eo izy dia nanasongadina zavatra niavaka ao amin'ny 9:7. Hoy izy hoe, fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misorona, mialatsiny tompoko, fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ho vanaho izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, dia toy ny avy amin'ny tompo dia fanahy. Koritiana 2:7-8 izany misy an'izany teny izany. Milaza izy fa rehefa misaintsaina ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa mandinika sy misaintsaina izany, dia mahita ny tenanao ho taratra ny voninahitr'Andriamanitra ianao satria taranaky ny teny ianao. Alleluia. Manasanao ako amerina an'izao vavaka ho tononoko manaraka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny teninao izay niteraka. Ankehitriny dia manana sy miaina ilay teny fiainanao. Voataona sy hovain'ny teninao mba hiaina fiainam-boninahitra. Mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina ny amin'izany fahamarinana izany rehefa maneho ny fahamarinanao, ny fahendrenao, ny fahasoavanao, ary marina amin'ny fiainako andavanandro. Misaotra anao noho izao fiainan'Andriamanitra nanako izany ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko. Samy hitahin'Andriamanitra isika rehetra.